Fetim-pirenena Alemana voresaka manokana ny isa tamin'ny fehiny mpanohitra. Fanadinana baccalauréat mbola tsy nilamina ihany koa ny androany. Kandidarina mangeta etahiona amin'ny vantana ny vahoaka. Magnano mbola tsara korialy atsika jiaby izay manaraka ny fahita lavitra MBS amin'izao matinaly izao. Tonga soa atao amin'ny fotoagna ny vaovao manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena Alemana dia isan'ny namaly ny fanasana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sady lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara. Nanantitra ny tenany ny momba ny toeran'ny mpanohitra eto Madagasikara ary no amafisy ny masovo ny Alemana miasa sy monina eto Madagasikara lasy teo ny momba an'izay. Mirado Benjamina sy tahiry ny aina ranarynirina. Ireo tany demokratika rehetra dia manome lanjany antoko-mpanohitra ao aminy. Ny tena toko-mpanohitra dia manana ny anjara toerany amin'ny fampandrosoana, tsy manao bontolo fa tena mitondra ny heviny amin'ny fanapahan-kevitra rehetra raisin'ny mpitondra. Ny mpitondra ihany koa anefa dia mila manome sehatra malalaka ahafahan'ny mpanohitra maneho ny heviny. Nanamafy ny mazava-dehibe ny antoko-mpanohitra ny filohan'ny vovonan'ny mpanohitra eto Madagasikara RMDM Andriamatoa Marc Ravalomanana. Raha ohatra ka tena androso tsara ny firenena ary anana stabilité dia tokony hatanjaka ihany koa ny opposition na ny mpanohitra. Fa mba mpanohitra malala tsara ny tokony ho tenenina, mieritreritra tsara fa tsy mpanohitra andravany zavatra fa vita. Dia izay zany ny zavatra zareo Alemana tena fampiresaka sy fanerasera amiko matetika izy ireo. Dia fantatro tsara mihitsy ny zavatra miseho hoanina. Dia zany anontanianareo an'izany hoe ahoana fijerinao azy reny izy mihitsy miteny hoe tokony hapetraka ny mpanohitra eto Madagasikara ary tsy izy ihany fa le ambassadeur teo alohany. Ary raha ohatra zao anontanianareo dia efa nandefa voalazany teo, nandefa délégation dia zareo tao amin'ny assemblée. So zany dia miomana indray andefa délégation any ivelany izay eo amin'ny tiako Madagasikara. Fa araka ny fanambara teo dia niany no nankalazana ny fetim-pirenena Alemana ary nankalaza izany ny gouvernemanta Alemana. Ny fanojy tamin'ny fanamariana ny fotoagna izay nirodana ny riba ny Berlin mo ny fahatelopolo taonany ity toe-javatra ny any ity. Ambom-pionan'ireo mpagnano politika ny teny amin'ny trano fonena ny masovo teny amin'ny Villa Berlin. Teny toerana ihany koa i Mirado Benjamina sy tahiry ny aina ranarynirina. Manome lanja ny rafitra demokratika eto Madagasikara ny Alemana. Antony iray mahatonga ny gouvernemanta Alemana manokana teto-bolana ampiana ny tetikasa entina ny manana ny fifidianana eto Madagasikara na ny SACEM izany. Tafiditra anatin'izany rafitra demokratika izany ny fanomezana lanja ny mpanohitra. L'Allemagne qui a contribué un montant total de 1,3 million d'euros au projet SACEM, soutien au cercle électoral de Madagascar, pour la période 2018-2019, mise en œuvre par le PNUD, souhaite bonne chance à tous les candidats aux communales et municipales qui auront lieu le 27 novembre prochain. Je souhaite également en plein succès à la CENI ou Commission électorale nationale indépendante, ainsi qu'au gouvernement malgache dans leurs efforts pour la tenue d'élections transparentes, démocratiques, pacifiques et dans le respect mutuel de chacun des candidats et de leurs supporters. Et je souhaite en plein succès à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat et au gouvernement malgache dans l'accomplissement de leurs grandes tâches respectives, entre autres pour aboutir à une loi sur le statut de l'opposition acceptée par toutes les parties prenantes. Ny 10 Mei telo amin'ny 2024 no vita ny sy ny fifanarahan-piralahiana teo amin'ny Alemana sy Madagasikara. Sehatra maro no vatsian'ny gouvernemanta Alemana vola raha ho antsika eto Madagasikara manokana. Misongadina ny sehatra ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fitsinjaram-pahefana, ny angovo azo avaozina.
famatsim-bola izay mitetina hatramin'ny 2,20 tapitrisa euro. Eo amin'ny lafiny sosialy sy kolontsaina dia matotra ny fiarah-miasa miaraka amin'ireo fikambanana alemanina maro toa ny cercle germano-malgache sy ny FES. Ho fanamafisana izay fiarah-miasa eo amin'ny firenena rotonto izay dia nisy ireo délégation avy amin'ireo solombavam-bahoaka niatrika fiofanana tany Berlin ny septambra lasa teo. Izay ny momba niny fa eo amin'ny lafiny fampianarana kosa dia niteraka resabe ny fisian'ny fiparitahan'ny lazahadina tamin'ny fanadinana baccalauréat rango tamin'ny omaly mbola nitoy tamin'ity androany ity izany ary betsaka ny nilaza fa ny tompon'andraikitra voalohany no nanao kitotoa tamin'izany fikarakarana ny baccalauréat izany matoa nisy izany fiparitahan'ny lazahadina izany. Tahaka izao indrindra ny fanadihadiana momba izay eo amin'ny ny toky Ramarolahy. Tsy maefa raha ny tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny ministera ka izay no fosotra amin'izao korontana mitranga mandritra ny fanadinam-panjakana baccalauréat izao. Fanimbana ny zaza malagasy no misy eto Madagasikara amin'izao hoy ny fanehoan-kevitry ny olon-tsotra. Ny sorsa mampivoaka ny voalohany dia tsisy afa-tsy ireo mpikarakara ny fanadinana. Izay ireo karakara ireo zany ary tokony hosokafana ny fanadihadiana satria masina ny fanabeazana ka simbaindry zareo mihitsy ny fanabeazana eto Madagasikara tokony ho averina ny baccalauréat. Ny antony dia tsotra ihany, raha avoaka iny résultat teo iny sura fa mahatratra ny amin'ny 70% ny taparany olona afaka fanadinana. Lasa tsy misy dikany le fanadinana nefa ny ankizy misy tena ny lofo mafy tamin'ny fianarana ary mampalahelo ireo ankizy izay lofo ireo. Nilaza ny ministra tamin'ny fanambarana izay nataony fa varavarana misokatra ho an'ireo tanora hanorina ny hoaviny ny fanadinana baccalauréat. Tsy nitandremana araka ny tokony ho izy anefa nilaza adina ka niparitaka ny alohan'ny fotoana. Nolazaina fa efa nisy ny fanapahan-kevitra sy ny fepetra noraisina saingy mbola notohizana ihany ny adina sisa ambiny. Manome vahana ireo tontakely mpangalatra laza adina izany ary mampiena ny fanantenana ho an'ireo tena nianatra sy nizotra tamin'ny lalana mahitsy. Manoloangana izay savorovory nateraky ny fiparitahan'ny lazahadina izay dia nijoro ho ray aman-dreny mananatra sy ny rarisoa ihany koa ary nanoro hevitra ny filoha Marka Ravalomanana. Tahaka izao ny fanazavana. Maniry soa sy mivavaka andramonalina hoe mbotafita amin'ny fianarana ny zarantsika satria ireo ankizy ireo no avy ny firenena dia enga neka mba ho tsara ny fikarakarana sy ny fanomanana ny baccalauréat. Raha nisy tsy nety dia hitsy. Fa araka ny efa fantatsika dia anisany antoko matanjaka eto Madagasikara ny antoko Tima ary manana kandida na ho ben'ny tanàna izany na ho mpanolontsaina amina kaomina maro eto Madagasikara ity antoko tiako Madagasikara ity. Vonona ny hitondra ny anjara birikiny moa ireo kandida sy ny mpikambana ao anatin' izany antoko izany. Tahaka izao indrindra ny fampahafantarana an'ireo kandida ho ben'ny tanàna izay atolotry ny antoko tiako Madagasikara. 7 ny isan'ireo kandida ben'ny tanàna mirotsaka amin'ny anarany antoko tiako i Madagasikara. 5 kosa ireo kandida ho mpanolontsaina kominaly amin'ny anaran'ny antoko ihany. Andrasana ny famoahany seniny lisitra ofisialy. Efa miona tsikelikely amin'ny filoha nasionaly ny antoko moa izy ireo mandray ny toromarika rehetra hiatrehana io fifidianana izay mipaka mivantana amin'ny vahoaka io. Samra Jaonera Ambodratrimo Analamanga, Hersoa Andremiaja Andranomasina Anjozorobe, Edito Voery Mahitsy Ambodratrimo, André Ramiljon Manjaka Ambodratrimo, Iadjasoa Randriamanalitsoa Ambotry Manjaka Ambodratrimo, Jean-Georges Randriambolasoa Betatao Anjozorobe, Josoa Rafaly Arjon Ambohy Manjaka Ambodratrimo, Mahandrosoa Andremaro Ambohy Pionana Ambodratrimo, Perline Ratia Arsoa Ambodratrimo, Mananjoel Ranavison Manandrina Varadrano, Régis Rakotomandimby Ampanitokana Ambodratrimo, Telson Randriamiarsoa Ambonga Marina Anjozorobe.
Impodenatsika ny vaovao ny fampianarana ny eny amin'ny fikarohana sy ny fampianarana ambony dia namoaka fanambarana ny syndicat-ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo fa hampiantony asa fampianarana sy fikarohana eny anivon'ny université izy ireo raha tsy misy ao anatin'ny 27 ora ny fandraisan'ny tompon'andraikitra vahaolana mikasika ireo olana izay sedrainy CSS hatramin'ny izay. Takizao ny fanampanazavana andesin'ny Jessica Miray. Toy izao manaraka izao ny votoaty ny fanambarana navoakan'ny CSS sampana Antananarivo ny voalohany volana Oktobra teo. Izay raha tsy sorona dia manohitra ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny tompon'andraikitra sy ny fitondrana amin'izao. Toy ny tsy fanomezan'ny ministera piany maintien d'activité na ny fihazonana ny asa ho an'ireo mpikaroka mpanampy sy mifanaraka amin'ny zava-misy hoy hatrany ity fanambarana ity ny famerana ny ora fanampy na heure complémentaire ho 530 ora isan-taona izay mbola tsy voaloha ihany koa ny tapany faharoa ny taona 2024 sy 2024. Manohitra ny ampiarana ny lalàna 2024 tsipika aotra raiky amby 30 mikasika ny fitantanana ireo université miankina amin'ny fanjakana izay mamono ny université raha ity fanambarana ity hatrany. Tsy manaiky ny fanasarotana na ny fanakanana ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ny fahafahan'izy ireo mamita iraka ara-tsiantifika sy ara-pikarohana any ivelany na eto an-toerana. Mitaka ny fanatsarana fitantanam-bola eo anivon'ny université mba handoavana ara-potoana ny vola fampandehanan-draharaha toy ny sara ny ora fanampy ny tampikarohana ho an'ireo mpikaroka misotro ronono. Manoloana ireo araka izany dia manome 27 ora ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny CSS sampana Antananarivo mba handroso vahaolana mahafapo ka raha tsy mivaly ao anatin'izay febotona izay ny fangatahany dia hiroso amin'ny fampiantona tanteraka ny asa fampianarana sy ny fikarohana ny université Antananarivo sy ireo foibe mpikarohana nasionaly. Ezaka maro no vita tamin'ny fanamboarana ny tsena na ny bazary teto anatin'ny commune Antananarivo renivohitra indrindra tamin'ny taona 2020 sy 2020 iny. Tahaka izany ohatra ny bazary ny Anosibe, Namontana, Anosizato, Soamanantombo, Mahamasina ary Andrefanambojanahary. Jessica Miray no mitatitra an'izay. Mihoatra ny 570 isanjato ny tanjona napetraka no tratra teo amin'ny fanatsarana ny bazary lehibe ato anatin'ny Antananarivo renivohitra raha ny hita tao amin'ny boriboritany faha-efatra araka ny tatitra ny zava-bita teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nomena fiofanana ny mpitantana sy ny delegeny tsena no avoazina ireo efa ela tsy nisolo nandritra ny taona maro mba hametrahana ny fifandimbiasa mpahefana. Napetraka ny fanajana ny fahadiovana sy ny fitandrona izany isaka ny fivarotana teto an-drenivohitra. Nisy ihany koa ny fanamafisana ny lafin'ny fandriam-pahalema natao anivon'ny bazary tsirairay izay niarahany salata amin'ny mpivarotra. Niara-dalana tamin'ny fanavaozana ny fototra-afitrasa isan-karazany ny fampanarahan-dalàna n'ireo mpivarotra. Isan'ny voakasika izany ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana milatsaka anaty arabe izay sady mibahana ny lalan'ny mpandeha an-tongotra no manohintohina ny fifamoivoizana. Nisy araka izany ny ezaka vita teo amin'ny tsena lehibe teto Antananarivo toy ny tsena ny Anosibe, Namontana, Anosizato, Soamanantombo, Mahamasina ary ny maro hafa. Tsy ny andrasana ny famatsiam-bola izay tsy nisy ireo fa tsy maintsy natao ny asa fampandrosoana. Mbola miziriziry amin'ny heviny hatramin'izao ny fitondrana ny amin'ny anatanterahana ny ilay tetikasa Tanamasoandro anotorana tanimbary ny fokon'olona maro eny Ambotrimanjaka sy ny manodidina eny. Nisy ny enjenera iraiky izay nitondra fanazavana momba n'io tetikasa ny filoham-pirenena io no amafisiny tamin'izany fa tsy hamahavelively ny olan'ny fitohanana sy ny fantarana ny Antananarivo io tetikasa izay kasain'ny mpitondra hatao io. Germain Omenjanahary, Manora Andriamalala. Mirefy 320 hektara ny tanimbary etsy Ambotrimanjaka io ka hatreny Ambotrapeto raha ny refy izay voaray. Mitotaly 720 sy 3 alina kosa no mivelona amin'io tanimbary be io, izany hoe tantsapam-boly sy mpiompy avokoa. 270 sy 900 sy 3 sy 4 alina kosa no isan'ny mponina eny Ambotrimanjaka. Ny hita dia tetikasa tsy voahevitra sy tsy voafakafaka lala ny tetikasan'ny filoham-pirenena Tanamasoandro satria tantsa 370 faingo 780 isanjato no very fivelomana tanteraka amin'ny fanotofana tanimbary io raha ny antotanisa izay voaray. Ny Tanamasoandro
dia sy zavatra nomaniny le mpitondra amin'izao fotoana izao a teo alohan'ny irotsahny filohan'ny repoblika zareo irery no nikonikonina tao dia tonga moa zany le propagande dia nilazainy le izy a dia tonga amin'izao fotoana izao dia lazainy hoe ho tanterahana zany zavatra zany dia tena tsy azo atao mihitsy raha amina projet ngezabe anankiray satria projet lehibe rehetra dia misy lafiny efatra volet moa fiteny anazy hoe volet technique iny le mety hoe planina le trano sy ny kajikajy madinidinika rehetra zay volet voalohany volet faharoa dia nitsony hoe volet socio économique io ndray zany dia le fijerena le vahoaka ny vahoaka dia mizara roa amin'izao raha ny atao Antananarivo hoe misy ireo vahoaka lazana hoe bénéficiaire zany hoe ny mponina Antananarivo zay azo tombotsoa fa misy kosa ireo vahoaka zay hiaran'ilay izy amin'ny lafiny ratsy zany hoe population victime dia ireo vahoaka namboatra manjaka zay hoalaina ny tanimbarina zay ny volet socio ny économique moa zany dia hoe isy tombony ho an'ny firenena marina ve inona le impact positif tombony amin'ny firenena amin'ny fanaovana ny tany-masoandro io zay zany hoe volet technique socio-économique ao ndray volet environnemental azontsika avy hatrany hoe inona ny vokatry eo amin'ny tontolo iainana zany hoe rehefa totovanao ny tanimbary inona ny sy nitondra-drano inona ny hoe potika ny tontolo iainana mety misy zava-maitso potehanao mety hoe misy ala mbola amin'ny sisitsisiny ary mety horavana kely sy ny sisa mila idiniana tsara zany fa tsy tampotampoka ohatr' zao fa ny tena fananontaniana goavana dia zao raha misy ataoko sinoana karana ametraka miliara ao fa roa ihany ny zavatra mety isy na solonao mivolany samborona io zany na misy tombotsoa azony ohatra hoe ampanofainy le tranonamboariny tao dia isy tombom-barotra ho azy na omenao volamena ry asomamanina ry izy na misy zavatra azony ao mila fatarina ihany koa zay fa tsy maiky fa tokony voalany izy dia natomboko ireo volet anankiefatra zao ny fanotofana tanimbary sy ny fananganana io tana-masoandro io amin'ny tany fiveloman'ny olona tokoa ve no ahavahan'ny olany fitohanana sy ny fahaterena Antananarivo vo maika eo an'elanelana Antananarivo sy ny tany-masoandro dia isy embouteillage be satria isy fifamezivezena be eo ka tsy zay mihitsy mivaholana fa raha tena vonina marina amany embouteillage eto Antananarivo dia efa misy projet zay efa natao efa hatramin'ny ataoko tany amin'ny 30 taona lasa 20 taona lasa ny grande rocade sy ny petite rocade izay tsy mbola vita tanteraka misy amin'ny apahany amin'ny projet io le atsotsika hoe Mare Massin matrapatonga any amin'ny boulevard de l'Europe tamin'ny andron'ny Flora Valomanana izy nanao an'iny iny nefa apahany ihany mbola tsy ampiny fa ao anatin'ny projet io dia misy ihany koa lalana avy eo amin'ny boulevard de l'Europe eo amin'ny Henri Fraise ihany koa mivoaka makaty amin'ny La Rotonde mivoaka any amin'ny route nationale ihany koa dia mbola misy marobe zany ao ireo projet ireo aloha voalohany ny tokony tanterahana raha hoe tena tia many resaka embouteillage marina dia akoatr'izay moa zany dia ny resaka hoe rehefa lalana 4 voies dia ao kijanona ho 4 voies ohatra hoe 67 hectares zao hitantsika tsara mandeha amin'ny boulevard de l'Europe 4 voies izy miala aty amin'ny boulevard de l'Europe dia miditra 67 lasa 2 voies sisa miaina satria tsy lasa teritery le izy dia tsy maintsy misy zay le fandaminana amin'ny mpivarotra fandaminana ny stationnement zay ny tena many embouteillage fa tsy hoe anangana tany-masoandro dia mivaho azy le embouteillage atao Antananarivo tsy tompoko tsy va mihitsy io tsara ny manamarika fa efa nisy ny etsika izay nataon'ireo mponina eny amin'ny faritra Ambotrimanjaka mba anehoana ny tsy fankasitrahana izy ireo ity tetikasa ny filoham-pirenena ity nambarin'ity enjenera ity fa na inona ny fanazavana izay hoentin'ny fanjakana dia tsy asoan'ny vahoaka malagasy ny tetikasa tana-masoandro io ary tsy ahavahan'ny olana izay natao antony mba anotofana io tanimbary be io araka ny lalàna mifeny fifidianana dia agnatin'ny vanim-potoana ahafahana mitety ireo fokontany jiaby atao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ny kandida amin'izao fotoana izao ny teny amin'ny faritra Besarety iny indray no nihaona tamin'ny kandida Rina Randriamasinoro tamin'ity niany ity no amafisina andritra izay fa tanora vonona ny hitondra sy ampandroso any Antananarivo ny kandida izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara nitondra vahaolana sy namaly ny etaeta ny mponina teny amin'ny faritra Besarety ny kandida izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara Rina Randriamasinoro ny amin'ny mba hiaonana mivantana amin'izy ireo ny mpivarotra teo amin'ny tsenan'ny Besarety no nihaona tamin'ny voalohany ary dia nihitatra teny anelakelan-trano jiaby iny izany nahafahan'ireo vahoaka ny boribory tany fahatelo ny koragna ny vantana tamin'ity kandida ity niompana tamin'ny fifankafantarana teo amin'ny kandida sy ny mponina tanteraka ny fiaonana niezaka namaly ny fanontanian'ny olona izay sendra azy ihany koa Rina Randriamasinoro ary no amafisiny fa itoy hatrany ny ezaka fanatsarana ny tanàna Antananarivo renivohitra izay efa ny masoany hatramin'izay
miasa daholo lereo dia reo zany mafanifandy kely hoe mba hiatanana manao baolina daholo reo junior cadet misy daholo première misy daholo inona masaka composé de la soupe ino kandidatsika io a mbola tanora tsara mihitsy io zay midira amitsika ty mijery zava-misy tamintsika rehetra tonga teo amin'ny toerana teo daholo zany dia tonga variana soa fa impodianantsika kely ny resaka momba ny baccalauréat izay mitranga amin'izao fotoana izao mikorotana tanteraka ary mikorotana hatramin'ny farany ny fandehanan'izany fanadinam-panjakana baccalauréat izany ny taraina manokana raha ny teny amin'ireo ivitoerana roa teny Andraninahoatra Itaosy izay nahitana firavana hatramin'ny 7 matonaly teo. Hoarantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Tsy afabela tamin'ny kitotoa nataon'ny mpikarakara ny fanadinana baccalauréat ny mpiadina rehetra teto Madagasikara. Amin'ny enora sasany ariva, mbola misokatra ny ivitoeram-piadinana roa etsy Andraninahoatra Itaosy. Mirehitra ny jiro amin'ny efitrano fiadinana, mbola mikatroka ireo mpiadina série D. Izao ny zava-misy vokatry ny tandrevaky ny tompon'andraikitra. Ny zaza malagasy no mizaka ny vokany. Nanomboka tamin'ny raika ambin'ny folo iny nanomboka nanao an'le preuve français dia tao aorianan'izay mba atao anatin'le izy malomaloka be daholo le sujet satria natao imprimena daholo izy rehetrarehetra dia mpianatra moa efa naona daholo dia tsy dia mifantaka ntsony tamin'le fianarana tamin'ny rovo tapitra le français dia avy eo izay vao sakafo le mpianatra dia avy eo tamin'ny telo sasany indray dia miditra dia ohatrany hoe mafy be tamin'le mpianatra zany izy satria efa nona be daholo ny mpianatra dia ohatrany tsy dia mifantoka ntsony tamin'le izy dia zao zany zao efa any amin'ny fito ndray amin'ny dimy sasany série A tapitra série B zany amin'ny fito any dia lolana kely zany misy le salle tsy dia misy tsisy jiro ny sasany dia izay imprimena zany le sujet fa anaty flash dia zay vao ny imprimena tao dia tamin'ny raika ambin'ny folo manomboka ny preuve toto manomboka tamin'ny fito tamin'ny enina sasany izay tonga hoe manomboka ny preuve amin'ny raika ambin'ny folo manomboka no fikorotanana misy tsy haiko hoe misy zany hoe tsy tonga ny sujet tamin'ny maraina dia teo amin'ny tamin'ny raika ambin'ny folo tamin'ny folo sasany teo vao nanomboka ny fizarana sujet dia teo vao nanomboka ny lazadina dia miembotra arakarak'izay ny leran'ny ariva zany teo amin'ny tamin'ny telo tamin'ny roa sasany tamin'ny telo no tokony ravany maraina dia ny ariva dimy zany tamin'ny dimy sasany na amin'ny enina zay vao tokony ravany any teo amin'ny adiny roa sasany sa adiny telo zay ny SVT. Nisy fitina sujet zany tena nisy nanaparitaka dia ny zavatra nitranga taty amin'le centre d'examen indray dia hoe nisy fahatarana mihitsy zany le fanomboana an'le preuve dia na le fiomanana koa tena ohatrany asa misy fikorotanana ihany zany eo amin'le hoe examen io. Raha ny loharanom-baovao azo teny an-toerana ny tapan'ny maraina ny alakamisy 3 oktobra efa tamin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro vao nanomboka ny adina taranja frantsay izay tokony ho natao tamin'ny 7 ora maraina. Niemitra ihany koa araka izany ny adina SVT izay tsy afaka nanomboka raha tsy tamin'ny 3 ora sasany tolakandro. Tsy nahazona valitenina afa-po ireo tompon'andraikitra raha niezaka nanontany ny mpanao gazety. Ini tompony alatsiny alatsiny fa ohatrany ohatran'izay le fandamina aloha zay ary tompoka. Hatrany amin'ny ray aman-dren'ireo ankizy-mpiadina no tsy maintsy nandray fehipetra manoloana ny firavan'ny adina amin'ny alina toy izao. Tsy milamina aloha zany satria fanadinana tokony hiditra tamin'ny fito tamin'ny raika ambin'ny folo fa zay tsy mifantatra inona ny antony fa ny andro teto fotsiny zay dia taratara le fandroan'ny examen dia rehefa taratara moa
zany fidirana dia tarataraka ny firizany palahelo be ilay izy fa ohatrany tsy mitandrina mihitsy zany ao amin'ny fikarakarana ny sujet amin'ny baka nefa ny tokony mba hoe confiable izy mba tsy mendrika amin'ny mpampianatra izany raha mamoaka sujet ohatr'izany manambavady tokana izay moa dia ilay zanako mbola manao baka TD farafaratsiny izy amin'ny 10 nefa zao hoe amin'ny 7 kombray amin'ny 7 ariva dia tsenaina ariva samy manontany tena ny mpanara-baovao anao akory ny voka-panadinana baccalauréat amin'ity taona ity efa tsy nahafa-po ny CEPE nampiteny ny mona ny BEPC ny baccalauréat izany anao akory. Izay ny momba niny fa lafim-baovao hafa dia namorom-panao ny gazety ireo mpivarotra eny Andravoahangy iny tamin'ity niany ity namotsipotsitra ny tsy ara-drariny izay mahazo azy ireo mitatitra n'izay vaovao izay Miradora Benjamina sy Tahiry Niaina Ranariny. Nivoaka tamin'ny fahanginana ireo fikambanam-pivarotra manara-dalàna eny Andravoahangy manoloana ny Tsaosilaingy Afafetsy Ziro. Nahazo fankatoavana teo anivon'ny commune izy ireo tamin'ny fanapahan-kevitra izay niraisiny ny amin'ny fanamboarana ny tsena. Zavatra niainanao teo zany hatramin'izay aloha izay ny lamina délégué koa moa ny eo akaikina eo kanefa tato ato izany izay isaky ny larobia dia misy maka vola zany hoe akana avocat ty tseny ty hoe raha mbola ratsy izay ny ambana amin'ity amin'ny alina dia efa tototratrary amin'ny tatatrariny trano zareo manaonao trano foanareo dia za moa zany anao hoe za tsy talalan'izany za tsy amin'ny volanareo satria aiza nisy délégué firy ndraiky tonga dia tonga eto amiko totony eto hoe ato akaiko délégué dia délégué avy areo koa dia tonga koa aketo amiko dia tsy nanaiky aloha e. Le tsaoaheliny zareo zany lazaina nambarana tsena daholo le tsena ray manontolo ao anatin'ny CSP teo. Dia manarak'izay le fitakiana vola ao anatin'le CSP teo zany ny tena manahirana mpivarotra sasany eo fa ny sasany moa zany efa zakan'zareo hoe anoherana fotodrafitrasy anakaramana sécurité miambina amin'ny alina zay ao anatin'le fikambanana mpivarotra ara-dalàna ao anatin'ny CSP teo. Zay koa mpivarotra ao anatin'ny CSP teo efatra hatramin'izay ary ny commune miarona foana hatramin'izay. Efa antaonany maro ny tsy nisy fijerena ity tsena ity ka mahasaro-piaro reto fikambanany mpivarotra ireto ny fanasoketana tao aminy izay manam-piniavana hifarimbina amin'ny commune ny amin'ny fananganana ny fotodrafitrasa. Izay mila manatsara ny toerana fivelomanay ary izay no mampatonga anay hoe andaotsika nanana fikambanana, andaotsika hiasa, andaotsika tsy hiandry hoe baikona vao hanao zavatra na taritana fa andaotsika hanao zavatra tsara satria miainga amin'izany ny fampandrosoana. Ny fanamboarana amin'ny paveta ao anatin'ny tsena n'Andravoahangy tao amin'ny Etalina dia ny commune ray manontolo ny antoka ny mpiasa na avitanana izany pavé izany izay midadasika tokoa fa izahay dia ny vato fotsiny ny etoanay ary izay vato izay no nonerana tamin'ny alalan'ity fa ny commune manome mpiasa nanao an'ilay izy. Faresen-dahatra manokana sy fifanomezan-tanana eo amin'ireo samy mpikambana no nahatonga izao fanapahan-kevitra izao. Fotodrafitrasa efa nisy hatramin'ireo fitondram-panjakana ny fandimby teo aloha izao no avaozina sy nohatsaraina izao. Tsara ny mampatsiahy fa mbola mitohy ny fandaminana eto Antananarivo renivohitra manoloana ny fisian'ny fanamboaran-dalana. Misy araka izany ireo ampahan-dalana eto an-drenivohitra no misy fahatapahana tahaka izao anazavany Jessica Miray azy izao. Ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra dia mampandreny be sy ny maro indrindra ireo mpampiasa lalana fa mba ampizotra tsara ny hetsika ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny positra dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny alarobia 9 oktobra 2024. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ireto lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 9 ora maraina ka mandra-pahatapitry ny hetsika. Alarobia positra malagasy Ankorondrano, Antanimena, Soarano, Analakely, Gara Soarano. Koa ilazana ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omeny tompona andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny an-toerana.
Iny koa namarana ny vaovaontsika tamin'ity niany ity, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny mandrapitafa ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka koa. Veloma tompoko.